Faly miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a manonona ny fiadanany ho amintsika rehetra satria tena ilayntsika mihitsy izany fiadanana izany amin'izao vanim-potoana izao. Tatoato a teo anatrihan'ny vanim-potoana sarotra ny lalovantsika, lalovan'izao tontolo izao mihitsy ary anatin'izany isika malagasy dia betsaka ny zavatra nampanahy, nampatahotra, nampiroro, nampametra fanontaniana hoe ahoana marina izy ity ary be dia be koa ny zavatra rentsika eto sy aroa nisy faminaniana maro izay niseho ary mandraka ankehitriny ary dia mbola misy zavatra mampatahotra ny olona hoe isan'izao atoato, isan'izao atoato ny zavatra mahatery ny fokondroany a dia ity resaka aminareo ny tena fototry ny fandresena ao anatin'ny finoana kristianina. Ny finoana kristianina dia tsy fomba mpivavahana aloha, tsy anarana toko mpivavahana, tsy endri-mpivavahana, fa ny finoana kristianina dia azo fitinina amin'ny hoe matoky dia mibanjina any Jesosy Kristy. Aorina kely tsika iresako ny amin'ny hoe manaraka any Jesosy Kristy. Fa androany aloha dia ilaza aminareo zavatra tena ilayntsika ahafahantsika mandresy amin'izao zavatsarotra lalovan'izao ary tsy amin'ny hoe resaka valana retina ihany fa amin'ny fiainana manontolo mihitsy dia antoko ny fandresentsika ny fibanjinana, izany hoe fifantohan'ny fijery, fifantohan'ny fisainana ao amin'i Jesosy Kristy mba ahafahantsika mahazo azy tsara dia akan'ilay tantarantsika ny amin'ilay Jesosy mitsangatsangana teny ambony ranomasina. Mahita zavatra anankiroa aloha isika, ny ray a ny mpianatra mivoy, ny sambo manohitra ny rivotra satria dia toain'ny rivotra ny sambo kelin'izy ireo a ny samboaravoara be ny ranomasina. Tsy dia tena hiditra lalitsika hoe inona moa ny efim-panahy ny ranomasina fa azotsika avy hatrany dia bangona amin'ny hoe fiainana misafotofoto, fiainana misy fisavorovoroana, zavatra mampanahy. Hatreho zany dia tahaka ny hoe ho rendrika, ho fefika ary ao anatin'izany dia fahafatesana no ao an-tsaina fa tsy fiainana intsony, manjary tsy voahevitra intsony amin'ilay tanjona ho tratrarina hoe ho tonga ery ampita fa ny farany sisa dia le hoe mbolo velona ihany ve, ho tafavoaka veloleto ve. Ny tena olana amin'io a rehefa hitan-jareo Jesosy Kristy nandehandeha teny ambony ranomasina dia neverino matoto. Ny mpandinika milaza fa rehefa ny tantsambo ny mahita matoto dia andro zareo zay dia hoe vitany aminy, vitany aminy, tsisy fanafoditsony fa ho rendrika dia ho faty. Eo amin'ny fotoana iverantsika mihitsy hoe vitany amintsika, eo matetika ny manomboka ny Andriamanitra ary rehefa Andriamanitra zay ny manomboka zavatra dia asehony mihitsy ny maizy azy, ny fitiavany, ny heriny, voninany, ny fitsinjovany ianao manokana satria sarobidy aminy ianao. Rehefa niteny Jesosy tamin'ny mpianatra aza matahotra, zay io Jesosy io. Maro ny olona rehefa milaza zavatra dia matetika mampitahotra, mampanahy, manambana, fa Jesosy kosa miteny hoe aza matahotra. Izy niteny tamintsika tsy hoe tsisy olana mihitsy eto amin'izao tontolo izao. Izy tsy nilaza hoe tsy haminitra rivotra mihitsy ianareo, izy tsy nilaza hoe isosa ny sambo kely ny fiainanareo ka ndray mandinga ianareo dia tonga ny impita na anidina mihitsy ilay sambo, tsy zay akory. Fa izy niteny ety amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana, izany hoe ahita ianareo misy zavatra ho atrehinareo nefa matoky fa izao efa naharesy izao tontolo izao. Eo amboniny io zavatsarotra io, eo ambonin'io Jesosy. Zay le Jesosy nandeha mitsangatsangana, mahavariana zany a, rivotra be, ranomasina mampatahotra, izy mitsangatsangana eny ambony ranomasina. Tsisy mahavita an'izany afa-tsy Jesosy tsika.
dia rehefa niteny tamin'ny mpianatra jesosy aza matahotra zao ihany dia petera ilay malaky mahazo zavatra, petera ilay malaky koa izy tonga dia manao hetsika zavatra tsara zany. fa hitantsika nefany a fa lay izy malady mihetsika iny koa ny zatra tsy ampy tao, ny tsy ampy dia ny fibanjinana. avy hatrany dia nandray le teny izy zao ihany aza matahotra. isika koa indraindray a avy hatrany dia mandray teny solotra masiny tsika dia faly tsika, mahino toriteny ray mandeha tsika faly isika, mahino an'izao fampianarana zao ianao faly ianao, tsy ampy zay. matoky ianao amin'ny voalohany tsy ampy zay, fa zava-dehibe avy eo ny fibanjinana. dia petera rehefa niteny tompo raha ianao iny dia avy alao hoeny aminao, dia hono jesosy mantsy azy tsy vitanao ry petera. niteny hoe jesosy mijanony alo ry petera mba zaranao ary aloha mba efa tia dia efa tovy ampy ianao zay, milaza aminao ry havana. fa zay dingana tianao atongava amin'ny finoana manampy ianao jesosy, dia hiditra avoavo kokoa ianao manampy ianao izy, tia androso ianao manampy ianao izy, miemotra ianao tsy manery ianao izy. tsika kosa nefa tsy naman'izay miemotra fa naman'izay mandroso amin'ny finoana. dia iny tokoa petera fa niala ny sambo kely dia navita nandeha teny ambony ranomasina. tsy mampatsiara anao n'lay teny jesosy amin'izao tokoa ehatra mino folo hoe zany zay mino ahy miasa taoko nataony koa ary ianao asa lehibe no zany azy izy satria za makany amiray. dia iny zany petera afaka nandeha teny amin'ny ranomasina faly izy, fa ny nahavariana dia zao nahita ny rivotra izy, nahita ozy ny soratra masina. eto le mahita tsy le mahasoroa loatra fa fahatsapana vokatry ny tsy fibanjinana amin'ny jesosy. dia tsy jesosy indray no hitany fa le rivotra dia nomboka niletika izy. dia rehefa niletika izy a dia niantso vonjy, tompo vonjeo aho. inona nataony jesosy? ny tompo tsy mandao tsy manary tsy mamelanao irery anatin'ny sarotra. raha vao miantso vonjy aminy ianao dia manatsotra ny tanany izy ary mandray ny tananao dia manangana anao indray fa ho izy ery kely finoana. fa ianao zay mianao kosa tsy ho anisan'ny kely finoana ianao fa hibanjina hifantoka any jesosy iny. dia afaka andeny ambony ranomasina misamboaravaranyzao fiainan'izao ianao anoatra noho ny mpandresy ary ho tahaka an'ireo mpianatra miaraka tamin'izay dia tafita teny ampity izy, ho tafita ianao fiadanana ho anao ao amin'i jesosy kristy tompo. sotra